Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Amin'ny fahatongavan'ny fetiny ireny tolotra miavaka sy fiainam-bidy goavana miaraka amin'ny magasin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna ary misy ny garantie ho an'ireo entana jifainao. Magasin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jus antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Mandritra ty fetiny ndraiky ity, tongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos, fa fiainam-bidy lehibe hatramin'ny 50,000 bezao no miandry anao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Nisy fitorianan'ny loholona Rinandriamandavy ary ny procureur général Cour d'appel no nampita izany tamin'ny zandary. Azo atao tsara ny fitsarana ny loholona io na dia tsy eto tandrazana azy izy. Andrasana ny fiatrehan'ireo solombavamboaka ny fivoriana eny anivon'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny tsy fisian'ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernement eny anivon'ity androm-panjakana ity ny filohany androany. Fampanantenana pôkaty feny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin'ny vahoaka malagasy. Na eo amin'ny resaka sosialy izany na ara-toe-karena fa indrindra lafin'ny politika. Porofo mivaingana amin'izany ny fametrahana ny rafim-panjakana Haute Cour de Justice. Ho fanohizana ny vinan'ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miara-miainga dia tanora maro no nahazo fiofanana mamaky teny sy manoratra. Ho fialana amin'ny abadona no isan'ny tanjona iray nampirisika ny ankizy. Maresaka iraisam-pirenena any États-Unis nesorina teo amin'ny toerany ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny ivon'ny FBI. Ity farany izay mandraikitra ny fanadadiana teo amin'ny fifandraisan'ny fampelezan-kevitra Donald Trump sy Rosia. Nadidin'ireo rahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao amin'ny Kolo TV hatramin'ny farany atsidika aminao ety ampiandohany ihany koa fa manambaliny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity fa alohan'ny andraisantsika ny vahiny ny anomboantsika amin'ny vaovao fampanantenana pôkaty feny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin'ny vahoaka malagasy na eo amin'ny resaka sosialy izany na ara-toe-karena fa indrindra fa lafin'ny politika. Porofo mivaingana amin'izany ny fametrahana ny rafim-panjakana Haute Cour de Justice fanadadeny Michel Arnarzon. 20 Janoary 2024 eritaona aorian'ny fianiana ny filoham-pirenena io ny feptaona tokony hametrahan'ny filoham-pirenena ny Haute Cour de Justice ny HCJ izay rafim-panjakana iray entina mitsara ireo tompona andraiki-panjakana fa ny fametrahana ity rafitra ity ihany koa no isan'ireo fepetra napetraka ireo mpamatsy vola. Raha ataony jeritodika tahaka izao nambara ny filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 fotoana ny fampielezan-kevitra ny toto-sainy tao anatin'ny fandarana l'invité du Zuma. Araka io lalam-panorenana io raha tsy diso isan'ny motif d'empêchement mihitsy azo anesorana ny filoham-pirenena ny tsy fametrahana ny Haute Cour de Justice ao anatin'ny fotoana voafetra ametraka an'izay ve ianao? Ny ramatoantena tsy mba resahako fotsiny fa nanasony mihitsy aho ny sata ny fampihavanana na namorinanay candidat rehetra teny amin'ny CCI Vato nampanaoviny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy tao anatin'io dia misy ny hoe manaja ny fihavanana
raha tsoroko le fitenena dia hoe tsy famely na ifanaratsy ao anatin'ny campagne électorale anaiky ny valim-pifidianana anaja ny fametrahana ny haute cour de justice zay efa ao anatin'ny lalam-panorenana raha teo nisy ny adevitra tao vitsivitsy zahay saiko na 5 na 9 angambany zay tao ny tena candidat tonga tao milaza aminao ary milaza amin'ny vahoaka malagasy zany voalohany tonga dia nitsangana ny sony ho zavy tsy tokony isy adevitra zany zavatra zany fa tonga dia soniaviny zany iainany zany fampiavanany zany ekeny zany misy lalàna ihany koa zany ekeny zany fa tsy mbola horesahana anaovana resabe tahaka izany ny valiteny ny filoha Rajaonarimampianina anaja ny fihavanana anaja ny lalam-pandrenana ametraka izany ao anatin'ny fotoana voafaritra roa taona tsy aoriana tsy mbola tafapetraka izay rafitra izay raha tsy ahivina tamin'ny fotoam-pianianan'ireo mpikambana vaovao anatin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana eritaona lasy ny azakazaka mafy ny filohan'ny HCC nilaza ny amin'ny fametrahana ny Haut Conseil de défense nationale sy ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et l'état de droit ny HCJ kosa dia nijanona ho rafitra mipetraka ho vinavina fotsiny ihany na isan'ireo fepetra hahafahana manala ny filohan'ny pirenena eo amin'ny toerany araky ny lalam-pandrenana na ny antsoina hoe motif d'empêchement. Isan'ireo nanisy resaka ity fandikan-dalàna ity ihany koa tsy ela ny antoko malagasy miara-miainga tao anatin'ny taratasy misokatra ho an'ireo mpamatsy vola. Nampatsiahiviny antoko fa tsy ela kory ireo mpamatsy vola iraisan'ny pirena dia nampafantatra fa misy fepetra ny ahafahan'ny Madagasikara misitraka ireo fanampiana sy famatsim-bola voatokana hanampiana azy roso amin'ny tena fampandrosoana ireo. Isan'izany fepetra izany ny fananganana ny haute cour de justice, ny fametrahana ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanjakana tsara tantana aiza nefa ny fipetraka ireo fipetra rehetra ireo ankehitriny ratsorana kobaka mbava fotsiny ihany filoha Rajaonarimampianina. Maria namofa sariny telerahavavy nampiasaintsika teo iny tamin'iny fanadadiana izay narahantsika teo fananian'izantsika amin'ny vaovao kosa dia mbola voafaritra ary miandry ny fahefanam-panatanteraka ny fampandrosoana ny lalàna mifeny fividianana hodiniana eny anivon'ny parlemanta ratoka ny faran'ny volana jona no anolorany ity vomera ity ny vokatry ny asany amin'ny gouvernemanta tsy mbola misy kosa ny fotoana voafaritra amin'ny fanoloran'izy ireo ny volavolan-dalàna mahakasika izany fanadiny Fehizoro Rafaly. Tsy mbola amin'ity fivoriana ara-potoana voalohany eny anivon'ny parlemanta ity no andraisan'izy ireo ny vokatry ny asa fanatsarana ny lalàna mifeny fifidianana raha ny fanazavany mpampakateny ny CENI. Amin'ny faran'ny volana jona no anolotra izany vokatra izany amin'ny gouvernemanta ireo mpikambana ao anatin'ny komisiona anjinika ny sosokevitra fanatsarana ny lalàna amin'ny fifidianana. Aorian'izay miankina amin'ny mpanatanteraka indray ny fahatongavany eny anivon'ireo parlemanta fotoana izay tsy mbola voafaritra. Dia farafahatarany amin'ny faran'ny session parlementaire voalohany amin'ity taona ity no tapitra ny asany zany hoe any amin'ny faran'ny volana jona zany. Ny tetiandrony zareo moa zany dia mieritreritra zareo fa any amin'ny tapatapaka amin'ny volana jona any no anatitra ny ataoko hoe ny valin'ny asan'zareo eo anivon'ny gouvernemanta. Ka ny asan'izy ireo zany tsy tonga dia makany amin'ny parlement fa makany amin'ny gouvernement ary ny gouvernement indray no mametraka an'ilay hoe comité interministériel izay amolavola an'ilay hoe projet de loi dia ny comité zany dia io indray zany ny gouvernement amin'izay avy maka ny asan'ny comité interministériel io mamadika azy manolotra azy ny nivon'ny parlement. Fanontaniana mipetraka tsy lahara-pamena ho an'ny mpitondra ve ny hanafainganana ny famoahana ny lalàna mifeny fifidianana sy ny fandiniana izany eny anivon'ny parlemanta. Tsy manana fahefana ihany koa ve ny CENI anaitra ny mpanatanteraka amin'ny fanafainganana izany. Ny CENI izay milaza ho maleo tena eo anatrehan'ny mpanatanteraka. Ny CENI dia maleo tena indépendante izy satria nahoana tsy misy ataoko hoe fandraisana baika avy amin'iza na avy amin'iza fa ny andraikitra izay sahan'ny CENI araky ny lalàna dia CENI irery
no maka ny fanapahan-kevitra rehetra zay tandrefy azy. Ankoatra izay, tsy afaka hamaritra ary tsy mbola nandrosotsokevitra ny amin'ny daty hanatanterahana ny fifidianana ny filoham-pirenena ihany koa ny teo anivon'ny CENI. Mijanona eo amin'ny fanomanana izany fifidianana izany ihany ny anjara asan'izy ireo. Raha tsy ahivina, araka ny lalàna 80 andro aorian'ny 25 janoary 2024 fataperan'ny mondan'ny filoham-pirenena ankehitriny raha aloha indrindra na 30 andro aorian'io daty io farafahatarany no hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena manaraka. Miankina amin'ny fandalovan'ny lalàna mifehy ny fifidianana, eny amin'ny anteny mera ihany koa ny fanatanterahana io fifidianana io. Hatreto anefa tsy misy feim-potoana mazava amin'ny famitana ny anjara asan'ireo voamera samihafa mandinika ny lalàm-pifidianana. Nisy ny fitoriana ny loholona Rinandriamandavy ary ny procureur général ny cour d'appel no nampita izany tamin'ny zandary. Azo atao tsara no mitsara ity loholona ity na dia tsy eto tanindrazana azy izy fa nadidina avy hatrany. Mitohy ary mimazava ny raharaha Rinandriamandavy amin'izao fotoana izao. Raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny procureur général ny cour d'appel dia nilaza fa misy ny fitorian'io loholona io. Voraiko ny adressé ny avocat taty amiko, ny adressé syndicat taty amiko dia nalefako izay ary antony samihafa ny nitoriana azy. Ny anankiray moa dia ny président CSMM mihitsy nitory azy Faniry Soa, madame Faniry Soa Hernevo nitory noho ny menace de mort, diffamation, violence et voie de fait izay nataony taminy ary mbola misy anankiray koa ino misy tio dénigrement par voie électronique izay nataony ka voakapiteny madame Faniry. Io tena s'adressé personnel aminy zany miaro teny fandrahonana ho faty mihitsy le izy dia mety matahotra ny zavatra mety atao iseto koa izy tena metraka fitoriana dia nalefako any amin'ny section recherche izy io ary disy le tenin'ny voalaza matetika hoe mbenombeno hoe nisy mandat d'arrêt le procédure mbola voanomboka vao plainte nitoka tataonay fa nisy dia nalefako le izy any amin'ny section recherche pour enquête et éventuellement pour déferment. Nanaovako azy déferment le zavatra tena flagrant le zavatra nisy tratra mihitsy le message le jour même nazahoana izy tonga dia nametraka le fitoriana. Efa nampitaina tany amin'ny zandary ny fitoriana ho an'ny fanadihadiana saingy tara ny fangatahana IST na ny interdiction de sortie du territoire. Les dates les plaintes anankiroa dia ndray andro ray natonga le tantamiko samy tamin'ny date 2 mai 2017 tamin'io date io andro dia fa lasa mbola andro vitsivitsy tateorina mety efa azony gendarme mihitsy le plainte zay izy vondia mety tsy fatorizana name au courant azy misy manenjika no dia zay izy nandiha fa kosa ny interdiction de sortie no izy efa lasa vao nisy nametraka ndray ny syndicat nangataka ny interdiction de sortie ny oza hoe efa mety tsy ampirena mora any satria izy efa lasa zay vao nametraka plainte fa lasa izy fa na izany na tsy zany misy interdiction de sortie izy ary mbola tsy leve zany. Na tsy eto an-toerana ary ny loholona Rinandriamandavy azo atao tsara ny raharaham-pitsarana noho ny fatratrarana azy Ambodiomby. Marina fa manana immunité parlementaire ny député ny sénateur nefa araka ny voalazan'ny article 85 zay zavatra applicable tamin'ny député voalazan'ny article 71 79 dia applicable amindreo membre ny Sénat koa misy flagrant délit izy satria na le menace vao mivoaka le izy dia tonga dia efa nitoriny président ny syndicat izy le zavatra nisoteny ambobongo tsika rehetra nahita navoaka ny tele mihitsy zavatra nisoteny fa nitokana miverina izy na tsy miverina sena zany hoe olona membre sena zany azo daholo ny identitény rehefa azo ny identité ka nandositra ipoka izy tsoka ohatran'ireo zavatra mision miteny aloha reny tsy teo zao président Ravalomanana fatatra ny tsy mahateo fa ny identité any afazondreo dia nitsaraindreo foana izy tsy teo zao corrélation efa nanandreo ny identité dia azo njena foana izy ary azo anaovana mandatary. Andrasana araka izany toy ny tirara ity ankehitriny any amin'ny zandary ny raharaha araka ny fanazavan'ny procureur général. Andrasana ny fiatrehan'ireo solomamoaka ny fivoriana eny anivon'ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao manamafy ny tsy fisian'ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta eny anivon'ity androm-panjakana ity moa ny voalohany tamin'ity androany ity narindra rendrany manana.
mitotongana ny fiainan'ny-vahoaka tao anatin'ny volana vitsivitsy maro ireo tranganyseho teto amin'ny firenena izay mila resahana eny anivon'ny anteny meram-pirenena herinandro aorian'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana eo anivon'ity androm-panjakana ity tsy mbola nisy ny fandaniana ny volavolam-pandaharam-potoana hatramin'izao betsaka zavatra maika amin'ny tany sy firenena voalohany indrindra aloha zany dia tao ny disadisa zay niseho hatrany sakabary atao ihany keo ny disadisa amina ino zany amin'ny mpanolotsaina manokany filoham-pirenena dia zany rehetrarehetra zany eo ihany keo ny fahasairana vahoaka ny vary zay misonitra andro manalina eo ihany keo ny lasantsy zay misonitra isam-bolana zany rehetrarehetra zany tokony mila famberena satria dia tsy mandeha amin'izay lohan'ny intsony ny fiainam-bahoaka zay zany ny tena antony ny tokony hivoriana farazay maika andaminana ny fiainam-bahoaka satria dia mitotongana andro manalina zany ny fiainam-bahoaka zay ny zavatra tena hoe maika ny fanatanterahana an'io fond pour le développement local moa izy entina manohana ireo asa zay heverina fa tena maika dia maika any fotony nefa tsy afaka ho tanterahana avy aty ambony ka eo amin'izany zavatra zany dia nisan'ny hampidirina fandaharam-potoana ny ahatongavan'izareo ministera ny vola sy ny teti-bola hanazava ny mahakasika an'io mba tsy hanao tompotrano miono ny solombavam-bahoaka izay filohan'ny CLD ary sahala amin'izay ihany koa dia aheno ny anjara andraikitra mifanandrify azy ny tompona andraikitra any amin'ny faritra tsirairay ihany volavolan-dalàna miisa 3 no mbola tsy nandalo eny anivon'ny anteny meram-pirenena raha ny voalazan'ny filohana ity androm-panjakana ity mbola tsy voafaritra ihany koa ny fionana samihafa iarana amin'ny gouvernement na ireo mpiara-miominantoka na ireo ministra ilaina fionana manokana amin'ireo solombavam-bahoaka amin'ny tsy fivoriana ara-potoana ity nanamafy ny tsy fisian'ny fitsipaham-pitokisan'ny gouvernement hatrany i Jean-Max Rakotomamonjy amin'ny fotoana sy ora zay tenenantsika zao dia tsy misy an'izany resaka motion de censure zany ato amin'ny anteny meram-pirenena dia mazava ho azy fa mbola tsy naharay an'izany ny bureau maharitra anteny meram-pirenena fa araka ny fahafantarako azy hoe ianareo mpanao gazety no manana reny source loharanom-baovao ka zaho ary niseka metraka ny fanontaniana aminareo mba aiza reny ahitanareo an'izany zavatra zany dia mba lazao anay fa manjary tompotrano miono zay ato amin'ny anteny meram-pirenena mahakasika an'izay zavatra zany raha pitso raha ny fantatra nodiniana sy avoaka ny lahadinika amin'ny fivoriana mbola vao manomboka tonga tsikelikely ankehitriny ireo solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritra samihafa raha toka efa herinandro no tokony nanomboana ny fivoriana mihemotra hatrany ihany koa ny fanomboana ny fivoriana na ny eo anivon'ny bureau maharitra tsy fahampino eo amin'ny teti-bolam-panjakana no mahatonga ny etahitan'ireo solombavam-bahoaka toy ny fahazona fiara katikata raha ny fanazavana ankilan'izay anefa mitoy ny fandaniana ny volam-panjakana amin'ny alalan'ny fiantsoana fivoriana tsy tanteraka toy izao hatrany ny fomba fiasy eny anivon'ny anteny meram-pirenena amin'ny fotoana farany hatrany vao ampandalovina eny amin'ny lalàna tokony hodiniana anatin'ny fotoana ela avy eo lantsina sy mpandiniana andrasana ny firosoana amin'izay asa eo anivon'ity androm-panjakana ity matahotra mafy ny fisian'ny mpanohitra ao amin'ny anteny meram-pirenena i Jean-Max Rakotomamonjy atao avokoa nitetika rehetra tsy ampijoro ny antoko malagasy miaramiainga ho mpanohitra ofisialy ao Tsimbazaza fanadina isan'ny groupe parlementaire arava ny VPM-MMM na ny vondrona politika miaradia amin'ny malagasy miaramiainga eny anivon'ny anteny meram-pirenena izay no fanazavana nentin'ny filohan'io rafitrio tamin'ity androany ity tsy exclusion tokoa anankiroa zany hoe ny antoko politika izay misy azy no nanala ny solombavam-bahoaka anankiroa avy amin'ny antoko politika izay misy azy misy nametra bialana avy amin'ny vondra parlementaire hafa io tsy dia maro araka ny teneny fa anankiray ihany aloha hatramin'izao ary tsy ho tonony keto izy ny anaran'ny antoko raha ohatra ka sitrakareo fa misy ihany koa vondrana parlementaire araka ny voalaza amin'ny règlement intérieur fitsipika anatin'ny anteny meram-pirenena dia voafaritra ho anankidimy ny solombavam-bahoaka mafeno ny vondra parlementaire anankiray ka misy vondra parlementaire anankiray izay nisy teo dia foana amin'izao fotoana izao satria nisy ny ala koa anankiroa avy amin'io dia anankitelo fotsiny sisa tabela ao dia tsy mitombona tsony zany nisiny le vondra parlementaire anankiray mbo tany amin'ny HVM zany anankiray ny ala
ko satria maromaro zareo anatiny dia mbola ao le groupeny SVM tany amin'ny team dia anankiroa no nesoron-jareo tao satria maromaro ihany koa zareo dia mbola misy an'le groupe team tany amin'ny VPMMM anankidimy ny tao roa ny alina dia rava zany le groupe parlementaire. Mampametraha-panontaniana ihany izany fanazavana entiny filohan'ny anteny mera-pirenena izany ny marava ny groupe parlementaire VPMMM tamin'ny nametrahana ny antota-taratasy rehetra tena nivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny amin'ny fanendrena ny lehibe any mpanohitra dia mazava ny didin'ny fitsarana avy tamin'izany ara-dalàna ny groupe parlementaire VPMMM ary amin'ny fiandrasana ny fampiarana ny fanapa-kevitra navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izao izay tsy mety tanterahan'ny fahefanam-panatanteraka dia magaga ihany izany fanambarana izany. Na izany azy hita fa matahotra ny joron'ny groupe parlementaire VPMMM ho mpanohitra ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Tahotra noho ny fomba fitantanana ao ve no mahatonga izany. Tsapa ihany koa fa tsy miady mafy ny tenany mba hisian'ny mpanohitra ao anatin'io rafitra io, mba hisian'ny adi-hevitra demokratika marina ao tsy mazaza. Avaozana manomboka amin'ity androany ity ny fomba fanomezam-bola ho an'ny commune tsy manala ny andraikitry ny mpitondra tamina trangana aya kolikoly tamin'ny fanomezana subvention exceptionnelle nefa izany. Fanadidina. Avaozana manomboka amin'ity androany ity ny fanomezana ny vola ho an'ny commune ho fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana no anton'izany. Fanavaozana izay rahan'ny fanjakana malagasy amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny firenena Alemanina. Nandritry ny fandraisam-pitenenany entitra ny filazan'ny solotena maharitry ny banky iraisam-pirenena momba ny fanomezana vola ho an'ny commune. Ny teo aloha izay sady tsy mazava no tsy ara-potoana. Ilaina ihany koa ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly mba tsy hisian'ny tsy maty manota raha ny fanazavany. Ny afatra faharoa dia nikasika ny kolikoly sy ny fampiatoana ny tsy maty manota. Ny tsy maty manota ataona mpanao politika sasany tsy eo amin'ny sehatra nasionaly ihany fa ny rafitra anatiny ihany koa. Ilaina arak'izany ny fanavaozana ny fomba fanomezana ny volan'ny commune mba hisy fiatraikany amin'ny fampandrosoana izany. Na izany aza tsy manala ny andraikitry ny mpitondra tamin'ireo trangana iay fa notikodinana ny subvention exceptionnelle io fanavaozana io. Raha nanontaniana momba izany ny Premier Ministre izay ihany tompona andraikitra afaka manome ny subvention exceptionnelle tahaka izao ny valiteniny. Samy hafa ny zavatra tenenina angamba azoko le tianao tenenina. Zay zany tiako tenenina foana aloha valiko avy hatrany satria politika ny tianao tenenina. Averiko foana aoka tsika tsy anasoketa olona be fahatany foana. Zay zany mba tiako tenenina. Efa misy ny fitsarana ny bianko manao ny asany. Avy aloha hiasa ireo olona reo mahafantatra hoe iza nanao ny iza tao anatiny tao, iza nanao ny iza ary inona ny tena mety ho lesoko tao anatiny. Ho fanatanterahany fanavaozana ny fomba fanomezana vola ho an'ny commune io. Vola mitetina $2 no omeny banky iraisam-pirenena. Fanontaniana mipetraka nefa dia ny hoe hisy fiatraikany amin'ny vahoaka ny fotony ve io fanavaozana io raha toa ireo tompona ndraiky mpanjakana izay ahiana tamina trangana kolikoly ihany no mbola eo. Tahaka izao ny valiten'ny solotena maharitry ny banky iraisam-pirenena rehefa napetraka taminy ny fanontaniana. Mais il faut surtout essayer Marina fa misy ny trangana kolikoly. Tsy anatina rafitra izay afana milaza isika hoe tsy misy mihitsy ny kolikoly. Fantatra fa izany no zava-misy eto Madagasikara fa tsy tokony anakana antsika hijery ny ala ary ny ala ny fitsinjaram-pahefana dia mahaliana tokoa eto amin'ity firenena ity. Et la forêt de la décentralisation elle est bien intéressante pour ce pays. Ity fanavaozana ny fomba fanomezana vola ho an'ny commune ity dia midika fa nandritra izay efa taona izay dia mbola andrana avokoa no natao. Antony nampirongatra ny trangana kolikoly. Izao vao iroso amin'ny fametrahana ny arofanina saingy andrasana trano ny vokatra izany eo amin'ny isam-batan'olona. Singa iray ao anatin'ny fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana ny fanomezana vola ho an'ny commune. Efa misy ny lalàna amin'ny izany saingy tsy hajaina ary misy hatrany ny minimandika izany. Nipoaka ny raraka Claudine Razay Mamonjy voalaza fa tao anatin'ny ayay amin'ny fanodikodinana ny subvention omenan'ny commune saingy tsy hita mazava ny toy ny raharaha eny anivon'ny fitsarana. Tsy nisy ny fandraisana fepetra entitra ho an'ireo ministra na mpitsara tsy nanaja ny lalàna tamin'io raharaha io. Fanadadiana hafa indray no entina aminao ty manaraka ity fanadadiana izay niarahan'ny Cool TV FM sy ny agence capsule ny raharaha orinasa Jirama no entina aminao anatin'izany raha ny fanadadiana natao 750 olona dia nilaza fa tsy ampiova zavatra ny fanovana ny tompona andraikitra raha tsy manana ny fahaleovan-tenany izy. Fanadadiana Mikael Ramarola.
ho voavahany tale jeneraly vaovaony orinasa mpanjakana Jirama ve ireo olana rehetra mianjady ao aminy. Io ny fanontaniana napetraka tamin'ny olona miisa 700 izay 12 taona ny mihoatra. Raha ny valin'ny fanadihadian'ny agence capsule ny 950 isanjato no milaza fa tsy hanova zavatra izany raha tsy manana ny fahaleovantenany ny tale jeneraly. Eny, raha toa ka sa manova ny rafitra ny tenany. Izay kosa no novalian'ny 520 isanjato nanontaniana. Ary tsy satria olana eo amin'ny rafitra no misy fa tsy olana amin'ny lafin'ny olona. Izay no navalin'ny 520 isanjato. Eny, satria manana ny traikefany amin'ny fitantanana ny tale jeneraly vaovao raha ny voalaza ny 5 isanjato ambiny. Hifanakalozana amin'ny mpanjifa misitraka ny asan'ny Jirama kosa ny tokony atao hoy ny fiarahamonim-pirenena. Ny tena fanontaniana ipetraka zany zao dia hoe mbola ho hitantsika iaraha mijery ao anatin'ny herinandro tapabolana na ny ray volana na ny volana vitsivitsy manaraka hoe hiatsara ve ny fomba fiasa sy ny sitraka azontsika avy amin'ny Jirama rehefa nisan'izay fanovany izay. Izay tena mbola fanontaniana mipetraka ary na zara tsy hitako hoe ny ahoana ny hamalina azy fa ny tokony hipetrahana an'izy fotsiny dia hoe ny tompona andraikitra rehetrarehetra izay voatendra dia mba hijery manokana sy ifampiresaka amin'ireo ataoko hoe mpisitraka zany ary hiaino ny mpisitraka eny fotony hoe inona ny zavatra tokony ho vahana, inona ny zavatra tokony ho hatsaraina, inona ny zavatra tokony ho apetraka. Tsy hanovana inona na inona ao amin'ny orinasa mpanjakana Jirama ny fanovana tompon'andraikitra raha tsy mahafantatra ny zava-misy eny fotony. Ny tale jeneraly hoy ny solombavambahoaka ny Arivony Mamo. Aloha hiainga amin'ny zavatra mahalala ny aritina eto toerana no zavatra apetraka ny azy zay. Raha itery ianao zao Jirama zany, raha Jirama atao le hoe le DG zany, DG Jirama hipetraka eny ambony latabatra. Fa tsy ny aty ambany manao ny ataony daholo mbola fantatra ny problème manio zao construction tafiditra. Reny mahazo jiro to dia manao an'ireny. Raha mijery anao rehetrarehetra io tsy eto Antananarivo ihany. Midy rany Arivo Mamo anao mekandrefana ray manontolo any, dia ny responsable, dia mpampiditra jiro, dia mpaka jiro. Dia ohatrinona volana laina tany dia efa kabony hoe zay ny makany fa zay ny mahaizy tiako zay ny zavatra misy. Hatreto aloha miandry fanovana ny rehetra na izany eto Andrenivohitra na ihany koa any Ambanivohitra manoloana ity fanendrena ny tale jeneraly vaovaon'ny Jirama ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mampiempotra ny mpizahatany ny tsy hiditra eto Madagasikara ny kalitao sy ny tsy fampin'ny trano fandraisam-bahiny eto amintsika 2 étoiles daholo ny ankamaroany izany ny fanohanana ireo mpisehatra rehetra ao amin'ny tanizay moa no anisan'ny vahaolana fanadihadiana mianta Randrianaivo. Manana toerana lehibe eo amin'ny fahatongavan'ny mpizahatany eto Madagasikara ny kalitao sy ny fahabetsahan'ny trano fandraisam-bahiny. Raha ny zava-misy hatreto tsy mbola ampy ny tolotra eo amin'izay sehatra izay. Saika 2 étoiles avokoa ny hôtely manerana ny nosy. Raha toka karazany 3 ny sokajin'izany eto amintsika, izany hoe ny sokajy non classé, ny ravinala ary ny sokajy étoile. Ilaina trano ny fampivoarana ny trano fandraisam-bahiny sy tomana mpizahatany. Hoe miezaka zany izay kategoria izay hiakatra amin'ny misy investissement supplémentaire takin'izay dia ampiakarina amin'ilay niveau izay raha ohatra hoe dia compétitif kokoa tsika ananantsika daholo ilay frange na demande rehetrarehetra tsika tsy manana client amin'ny région. Reny zany tokony sokafantsika bebe kokoa, izy misy isan-karazany be koa amin'ireny misy. Vitsy ireo miorina isan-taona raha oharina amin'ny fahatongavan'ny mpizahatany. Raha ny antontanisa avy amin'ny ministeran'ny fizahantany, misy manodidina ny 500 isan-taona eo ny efitrano fandraisam-bahiny miforona eto Madagasikara. Nanomboka ny taona 2014 anefa manodidina ny 400,000 vahiny mikasa hiditra eto no tsy tonga noho ny tsy fampin'ny fotodrafitrasa. Ny fanohanana ireo mpiantsehatra rehetra mikasika ny fizahantany no anisan'ny vahaolana. Mila ampina ny mpanao hôtely apekatra an'ilay niveau an'ny kategoria zany. Inona ny kategoria ilaina kokoa dia afaka hoe entanina ny mpandraraha
hanao investissement any amin'le catégorie ilaina na entanina ny fa misy anao an'le catégorie izay tadiavina raha hoe misy besoin hafa. Manomboka amin'ny 30 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 100 tapitrisa ariary ny fananganana efitrano iray miankina amin'ny sokajy ny raha nambarany hatrany. Raha tsy ivina, ny frantsay no betsaka indrindra tonga eto Madagasikara nanomboka ny taona 7,700 raha ny tarehimarika avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana, izany hoe 4,50 isanjato izany tamin'ny taona io ary 7,50 isanjato ny taona 7,20. 2,20 isanjato avy eo La Réunion ny taona 7,20. Eo amin'ny 3 isanjato eo ny avy any Angleterre, 3 isanjato avy any Amerika. Ho fanohizana ny vinany fikambanan'ny vehivavy malagasy miara-miainga dia tanora maro no nahazo fiofanana mamaky teny sy manoratra ho fialana amin'ny abadona moa no isan'ny tanjona iray nampirisika ireo ankizy. Fanadidiny Mikael Ramarola. Maritra 3 volana sy 2 herinandro ny fiofanana omen'ny vehivavy malagasy miara-miainga amin'ity mamaky teny sy manoratra ity. 30 isa izy ireo no nahazo izany fampiofanana izany ary andian'ny faharoa ho an'ny eto Antananarivo ny hetsika ho iatrany ny tompona andraikitra. Araky ny tetikasa izay fanaon'ny vehivavy malagasy miara-miainga hatramin'izay ka mbola toizana amin'izao izany dia tonga ny fampiofanana ireo olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra andian'ny faharoa izay ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga eto amin'ny Foibe toerana Ankerana. Misy tamin'ity andian'ity zany dia misy eo amin'ny 30 isa eo izy ireo manatrika n'izany fampiofanana izany maritra eo amin'ny 3 volana sy tapany eo. Intelo isan-kerinandro ny fampiofanana ho an'ny ireto ankizy ireto. Antony iray goavana nasarika ireo ankizy hanao ny fampiofanana ny fahitana ny olana iainan'izy ireo rehefa mikarakara taratasy ohatra. Tsy misy ny masotsivana ho an'ireo ankizy hanao ny fampiofanana fa ny fahazotona no zava-dehibe. Tsy misy ny masotsivana fa ny fepetra-takiana amin'ny tsirairay zany dia ny fahazotona sy ny fikirizana hiala amin'ny fahabadoana. Dia vonona anatrika hatramin'ny farany ilay 3 volana sy tapany anatrihana amin'ny fiofanana dia misy an'izay hoe ny 3 isan-kerinandro no mianatra zany no miofana ato amin'ny QG. Tsy mahamenatra ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra. Izay izao zany dia nanolo-tena hoe anampy ny mpiarabelona sy ny mpiray tanindrazana edina amin'ny abadona ka anjara biriky ny vehivavy malagasy miara-miainga no mampita n'izay traikefa izay ka manetana izay mbola ao anatin'izay fahasahiranana izay ho tonga anao ny fisoratana anarana amin'ny andiany manaraka. Efa nisy ny fampiofanana tamin'ny toerana maro isan-karazany toy ny Alasora, Bongatsara ary ny faritra Ivato. Raha tsy aivina dia tsy misy ny saram-piofanana fa maimaimpona avokoa izany. 520 isanjato amin'ireo mpianatra 100 isanjato no mahavita ny fianarany eny anivon'ny sekoly ambaratonga ifotony. Antony ny fanarenana ny tontolon'ny fanabeazana ny fametrahana ny PSE. Mbola manangona sosikevitra moa ny ministera tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Fanadinina rindra Randranomanana. Amin'ny taona 2024 no hanomboka ny fanovana ny rafi-pampianarana izay volavolaina ary ahitana ny rafi-panabeazana fototra izay maharitra 7 taona. Niteraka resabe teo anivon'ny tontolon'ny fampianarana izany fiovana goavana izany. Nandalo teny anivon'ny anteny Merandoholona ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ireo teknisiana androany. Mbola ao anatin'ny fanangonan-kevitra ary mamarana ny famolavolana ny tetim-pivoarana iombonana ho an'ny setry ny fanabeazana na ny PSE ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao. Dia azo atao ny manome azy mpampianatra tsy dia mahay loatra ka satria no fiheverana dia hoe ny fianarana dia 1+1 égale 2. Kanefa diso tanteraka mihitsy zany.
manahina majery ny voanankizy a première année mikatso izay a tsy afaka mandahatra koa sujet verbe complément tsy afaka miandevitra koa nefa navita baccalauréat ary tsy afaka ihany koa manana ny atao hoe curiosité amaky boky ny antony dia mode d'apprentissage iainantsika hatreto aloha hatramin'ny androany a dia hoe any mpampianatra ny tokony fahaizana ray manontolo dia mamerina fotsiny izay ny évaluation hatramin'ny izay a mamerina fotsiny a par cœur ny ankizy sy mitombo zany ny fomba ahafahany manao mikaroka tsy manana faculté izy asa miaraka hoe travail de groupe ary tsy afaka izy anao an'ilay hoe travail personnel. Lesoka lehibe eto amin'ny firenena ny olana eo amin'ny fampitana ny fahaizana sy eo amin'ny traikefa ananan'ireo mpampianatra. Tafiditra anatin'izany ny fanovana ny fandaharam-pianarana sy ny tetiandrom-pampianarana. Ilaina ny fisian'ny continuité de l'État amin'ny ity PSE ity raha ny fanazavana trano. Maka ny hevitry ny rehetra satria raha pitso raha afaka pitso mety sy ny tena tsonga amin'ny ministère mety sy repekipe reky tsonga amin'ny ministère ary ao anatin'ny principe d'alternance koa tsika na rahovina na rahovina dia mifanataka ao anatin'izay principe d'alternance zany ny principe de continuité de l'État satria tokoa matsy a matetika isaky misy fitondrana miova dia miova amin'ny raha-mpampianarana ka amin'ity tanjona ity zany amin'ity PSE ity dia na iza fitondrana amin'ny fandiby eo satria ny fanatanterana amin'ity PSE ity tsy vitana mandat anankiray fa farafaratsy mandat roa na telo dia atsika malagasy ny PSE. Mialohan'ny fampiarana ny tetim-pivoarana iombonana ho an'ny sehatry ny fanabeazana amin'ny taona 2024 izay manomboka amin'ny volana martsa no hiditra ireo mpianatra ary mifarana amin'ny volana novambra ny tom-pianarana. Andrasana ny fivoarana entina eo amin'ny tontolon'ny fampianarana toy ny fanatsarana ny foto-drafitrasa. Manaraka izay ihany koa ny tsy fampiany fitaovana ny famahana ny olana ny mpampianatra izay efa ela no nandrasana vahaolana. Araka ny fanambara tena mpiandohana dia manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fa raha matora zany ary vola mirana zay mpikambana ao anatin'ny fikambanan'ny mampiely baiboly malagasy. Miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampalalam-baovao. Fantatra tsara moa ianao fa amin'izay anarana teo zay hoe ao anatin'ny fikambanan'ny mampiely baiboly eto Madagasikara tsika zao efa mirona kokoa ny anatin'ny teknôlôjia tsy azo idivirana mihitsy ny teknôlôjia amintsika amin'ny teny zao. Inona ny vinanareo ny mampiely baiboly ao anatin'izay hoe idirana amin'izay teknôlôjia zay? Ya, fahamarahaba-tsika rehetra araky ny efa nitenenina teo moa zany hoe mirona amin'ny teknôlôjia avokoa ny olona rehetra ary tena tsy azo idivirana tokoa izy io fa nefa ny miara-dalana amin'izay ny vinan'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy dia hoe Madagasikara heniky ny fahalalana ny Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina. Ny ray aman-dreny zao maro no mitaraina hoe ampiasaina amin'ny zavatra hafa io teknôlôjia io dia izay indrindra no nitadiavan'ny fikambanana mampiely baiboly ahoana ary no ataontsika mba ahafahan'ny tanora ny olon-drehetra izay mampiasa an'io teknôlôjia io irona kokoa amin'ny fahalalana soratra masina izay dia nihetsika biblia quiz zay. Biblia quiz zay no milazanao anazy zay. Inona tokoa zay biblia quiz zay? Ie, ny biblia quiz dia lalao atao amin'ny internet en ligne no anaovana anazy zany hoe no zany rehefa miditra amin'ny internet ianao dia misy satria fifaninanana izy io ny fanontaniana apetraka ao dia mahakasika ny baiboly, ny tantara ao baiboly, ny tantaran'ny fikambanana mampiely baiboly ary ny fahalalana amin'ny ankapobeny. Fahalalana ankapobeny zany dia izay no trandrahana ao anatiny ao ary izay no ifaninana ny mpandray anjara tsirairay avy. Ka izay rehetra mahazo isa ambony ny 80 voalohany moa zany mahazo isa farany ambony no mena fanomezana amin'izay lalao fifaninanana azy zay tahaka ny solosaina, avolenta, ny finday, tablette sy ny sisa sy ny sisa. Ahoana moa fomba filalaovana amin'ity hoe biblia quiz ty? Ya. Raha hoe misy olona liana te hilalao zany? Raha liana hilalao zany ny tsirairay avy dia tsotra miditra amin'ny www.bibliaquiz.com dia ao anatiny ao avy hatrany dia afaka milalao anazy.
misy afaka hoe miditra amin'ny fanontaniana izy avy hatrany dia mamaly afaka koa izy télécharger ny fanontaniana aloha dia zay vao mamaly ihany koa arakaraka n'izay itiavany anazy ary tsy voatery ny eto antoerana ihany fa na ny any ampitan-dranomasina koa dia afaka mampiasa anazy io afaka milalao aminazy ie misy safidianana ny ao amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy ay misy an'ireo fiteny anankitelo ireo zany eny tompoko miteny teo ianao hoe resaka fahalalana akapobeany amin'ny resaka ao anatin'ny baiboly izy ty dia manitikitika aina no nyteniko nieritreritra eto hoe tsy ireo olona hoe ataontsika hoe manana toerana ambony anatin'ny fiangonana ve na reo mpampianatra na reo mpianatra amin'ny resaka teolojia no tena mahazo tombony amin'ity kilalao ty fa tsy ny sarambaibabahoaka zany ahoana na hoe olona hoe vonahainao nyity izy hoe andeha za koa mba hilalao dia tsy ho sahirana ve izy ao anatin'izay efa nodiniana indrindra izay ary zay no mahatonga an'le hoe azon'ny mpilalao atao ny maka mialoha an'ilay fanontaniana izany hoe afaka manao fikarohana izy satria ny fanontaniana tsirairay avy ao azona isa avokoa mety hoe misy fanontaniana ray azona 570 isa sins dia noho izany afaka téléchargeny aloha ny fanontaniana 80 dia avy eo ataony fikarohana manokana mihitsy ny hoe aiza ho azy ao anatin'ny baiboly no misy tetaraty sinsis dia amin'izay fotoana izay manko no hoe tsy voatery ny olona efa ao anatin'izay sehatra kristianina izay no mandray anjara fa ny olona tsirairay avy mihitsiny ka hoe mitady baiboly fotsiny izy dia mandalina kely hoe aiza moa misy anazy dia avy eo rehefa vonona tsara izy manao an'ilay lalao amin'izay mifidifidy atoko-pinoana ve izy ty tsy atopoko rehetra mihitsiny no asainao anatiny ao fa satria araka ny teny teo hoe mahakasika ny baiboly no ao rehefa manana baiboly izy na toko-pinoana inona izy na toko-pinoana inona dia afaka mandray anjara avokoa misy ary ve mifanetanana atolotra ao amin'ny mpijerintsika ia satria ty lalao ty anatin'ny fifaninanana moa araka ny teneniko teo misy fandraisana anjara izy io 3 ariary afaka aloha Orange Money Airtel Money na M-vola dia ho an'ireo izay any ivelany amin'ny alalan'ny Emadex izy no afaka manatanteraka an'izay fandraisana anjara izay ary ny famorim-bola rehetra ao anatin'io dia ho atao mba ho fanorenana ny trano foibe ny fikambana mampely baiboly ao an-tanina reniny ka ho antsika rehetra izay resy lahatra sy te hanohana koa an'izay hoe Madagasikara heniky ny fahalalana ny Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina izay dia manentana antsika mba handray anjara ho fanohanana anay ary eo ihany koa hoe amin'ny mahafaninana izay tsy verim-poana akory ny fikarohana ataonareo amin'ny fandalinana soratra masina fa misy ny fanomezana izay efa nomaninay ho antsika tsirairay avy mazava fa misaotra fahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao saotra tompoko dia veloma tahaka ny mahazatra alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao izay tahntsika ny vaovao ara-kolotsaina ny vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisam-pirenena dia reto misy dokavarotra mandritry ty fety indrany ity tongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 500 bezao no miandry anao. Maro azo safidianana ireo appareil électroménager ao ny rice cooker, four, micro-ondes, réchauffe sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo réfrigérateur sy congélateur amin'ny habehany sy loko arak'izay safidinao. Tsy adinona ireo entana fampiasa sy ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny appareil électronique ary indrindra ny machine à coudre sy ny machine industrielle izay mitondra ny marika avolenta sy fadadaza Saint-Georges. Tolory fanomezana tsara indrindra ary neny miaraka magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa ho afa-po ianao na ny karazan'entana na ny kalitao ary indrindra fa ny vidiny ary mbola misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant officiel des marques Saint-Georges et Vista.
isanandro. Lala spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 Mei 17 faloka marobe no zarainy toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 5 miaraka amin'ny code barre izay hitanao an-damosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro de téléphone azy karapanondro, ataovy anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sofia Distribution Tanjombato. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely ny voalohany volana Jona 17 amin'ny 4 tolakandro. Ho an'ny fanazavana fanampiny antsoina Laratarby 032 27 00007. Tombola spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka. Izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fata mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika piarahamonina koa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ave ohatry mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga zoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanoana, ndao ifanampy, ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala ave severa ora amsia mba ingakengana kely ianao fa zange mamaiky. Fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika, etsika iray indray no karakarain'ny Cool FM ho an'ny tanora mpankafy ny sehatry ny DJ inona, ny Discoveria Mix Contest, fifananana ho an'ny DJ na matianina zany na voa mianatra raha ny 20 Mei izao ny faran'ny fametrahana ny sangan'asa andraisana anjara amin'izay fifananana izay arahoary ny fanampanazavana. Cool FM 88.8 sy ny fm.cool.mg dia mikarakara etsika tokoa concours-na DJ izy io zany no ataontsika hoe concours de DJ in de l'année raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina ny eto Madagasikara ho an'izay tratratso Discoveria Mix Contest le izy efa misokatra ny fisoratana anarana amin'izao fotoana izao hatramin'ny 20 Mai 2017 amin'ny Cool FM 88.8 sy ny fm.cool.mg dia mikarakara etsika tokoa concours-na DJ izy io zany no ataontsika hoe concours de DJ in de l'année raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina ny eto Madagasikara ho an'izay tratratso Discoveria Mix Contest le izy efa misokatra ny fisoratana anarana amin'izao fotoana izao hatramin'ny 20 Mai 2017 amin'ny 4 folakandro dia ny ataon'ny mpandray anjara amin'izay zany Zelina zay asaina ihany koa dia ny DJ professionnel ny DJ amateur ny DJ zany hoe ny vehivavy afaka mandray anjara ihany koa ho an'ny tout public zany izy io dia manatitra support CD zany hoe mix de 10 à 15 minutes atao amin'ny CD na flash disk dia miaraka amin'ny anarana sy ny coordonnées mazava ho azy dia aterina ety amin'ny studio ny Cool FM, Cool TV ety amin'ny Rotidig ex Somagel. Tsara ihany manamarika ary mbola averina etony fa misy loka tena goavana ho azon'ilay champion tokana amin'ny Discoveria Mix Contest andiany voalohany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any États-Unis nesorina teo amin'ny toerana ny tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny FBI ity farany moa ity izay ny andraikitra ny fanadadiana teo amin'ny fifandraisan'ny fampelezan-kevitry ny Donald Trump amin'ny Rosia fanadadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Nesoriny Donald Trump teo amin'ny toerany italiany FBI any États-Unis James Comey izay nandraikitra ny fanadadiana teo amin'ny fifandraisany fampelezan-kevitry Donald Trump amin'ny Rosia. Miisa telo mazava tsara izay fanadadiana izay ny iray eo anivon'ny anteny mirandoolona, ny iray eo anivon'ny anteny miram-pirenena ary ny farany teo anivon'ny FBI. Ho an'ireo demokrata mipetraka eo amin'ny toerany mpanohitra matahotra ny foloan'ny pirenena Amerikanina amin'ny mety ho valin'ny fanadadiana ka izao ny afara amin'ny
ny fanesorana ny taleny FBI izao. Nilaza koa ireto farany fa efa nanomboka nanelingelina ny Donald Trump ny fahitana ireo fanadihadiana maro mikasikazy. Donald Trump izay tsy ela akory nanendrikendrika ny filoha teo aloha Barack Obama nametraka vata fiainona tao amin'ireo tour any New York. Izay raharaha izay nolavy ny talean'ny FBI hatramin'ny farany. Tsy ireo mpanohitra ihany izany hoe ireo demokraty no mahita ity fanesorana tampotampoka ny talean'ny FBI ity ho hafahafa fa na ireo eo anivon'ny republikanina tena neo hevitra fa misy ambadika politika ity raharaha ity. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity nisy ny fitoriana ny loholona Rinandriamandavy ary ny procureur général ny cour d'appel no nampita izany tany amin'ny zandary. Azo atao tsara no tsara ity loholona ity na dia tsy eto tandrazana aza izy. Andrasana ny fiatrehan'ireo solombavamboaka ny fivoriana eny anivon'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao nanamafy ny tsy fisian'ny fitsipaham-pitokisana amin'ny gouvernemanta eny anivon'ity androm-panjakana ity moa ny filohany androany ary farany moa dia ho fanohizana ny vinan'ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miara-miainga dia tanora maro no nahazo fiofanana mamaky teny sy manoratra. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrana ianao nanaraka izany soafatsara daholo tompoko. Mandritra tsy fety ndraiky ity tsongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 10,000 isanjato bezao no miandry anao. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Jus antsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be.